Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahalalako revako malala tratra ity alakamisy fahasivy ny volana Jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy faharoa nosoratana ho an'ny Korintianina. Korintianina faharoa toko fahadimy, Korintianina faharoa toko fahadimy, andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Korintianina faharoa toko fahadimy, andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika, eny na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika. Ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisoany ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'i Kristy izay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra anie ianareo, izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota monjy antsika mba ho tonga fahamarinana Andriamanitra ao aminy kosa isika. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny fahaenina ambin'ny folo. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika, eny na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Miavako isan'ny sarotra amintsika mihitsy ny manadino ny tsy nety nataon'ny olona anankiray. Tsy hoe ny tsy nety nataon'ny olona anankiray teo amin'ny fiainantsika ihany no sarotra amintsika ny manadino azy, fa ny tsy nety nataon'ny olona teo amin'ny fiainany manokana na teo amin'ny manodidina azy. Sarotra amintsika ny manadino izany. Eto dia asehon'i Paoly hoe izany olona ao amin'ny Kristy izany dia olom-baovao. Hoy izy manao hoe na Kristy aza fantatsika araka ny nofo teo aloha, dia tsy fantatsika araka ny nofo intsony izy ankehitriny. Inona ny hevitra izany? Be dia be ny olona izany mieritreritra manao hoe Jesosy izany ange razam-bazaha e, Jesosy ange vazaha e, Jesosy ange jiosy e, Jesosy ange 2000 taona tany Palestina niteraka e. Inona ny idirana izany amin'ny malagasy, inona ny idirana izany amin'ny fiainantsika? Izay le tenenin'i Paoly eto manao hoe na dia fantatsika araka ny nofo ary Jesosy, dia efa tsy araka ny nofo intsony no ahafantarantsika azy ankehitriny. Ireo jiosy izany izay nahafantatra an'i Jesosy ara-nofo, fa nerasera tamin'i Jesosy ara-nofo, ara-tantara. Ilay Jesosy ara-tantara dia fantany fa nerasera taminy, iny hitan'ilay nanao fahagagana, iny ilay hitany nety noana, iny ilay hitany nety natory, iny ilay hitany nety vizana, iny ilay hitany nety nitomany. Izay le fantany araka ny nofo na fantany ara-tantara. Saingy izao, rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, niakatra hankany an-danitra, mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, dia izao tsy amin'izay Jesosy ara-tantara izay intsony no ahafantarantsika azy, fa Jesosy eo an-tany ankavanan'Andriamanitra, Jesosy zanak'Andriamanitra. Izany hoe tsy ilay Jesosy ara-tantara no fikirintsika, fa ilay Jesosy efa nandresy ny fahafatesana. Tsaroantsika tsara ny tenin'i Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty, ny teny tamin'ny Maria manao hoe aza mbola manindry ahy ianao, na aza mbola miazona ahy ianao, fa mbola tsy niakatra nakany amin'ny ray aho. Izany hoe Jesosy izany ny teny manao hoe esory ao an-tsainao ny fieritreretana ilay Jesosy ara-tantara. Tsy izay aza mijanona amin'izay Jesosy ara-tantara izay, fa ilay Jesosy nandresy ny fahafatesana, ilay Jesosy niakatra nakany an-danitra, ilay Jesosy eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, izay fikirina.
Indray mantsy fakapana be mihitsy ireo ataontsika hoe mpiarabelona tamin'ndro Paoly ny hoe lay Jesosy ara-tantara no nifikiriny. Ary tena heverina fa azy rery satria Jesosy jiosy de an'ny jiosy rery izy. Satria Jesosy taranak'i Abrahama de an'ny taranak'i Abrahama rery izy. Ary zay no nahatonga reo olona nanery ny fivavahana kristianina hifora. Satria ny heverina fa lay Jesosy zay zanak'Andriamanitra tonga olombelona de nijanona ho jiosy ihany. Ary dia nitodika tamin'ilay Jesosy ara-tantara izy na de efa any an-danitra ary Jesosy. De hoy Paoly manazava eto manao hoe diso zay tsy lay Jesosy tsy lay Jesosy ara-nofo intsony no tokony nofikiritsika. Amin'ny teny ara-nofo moa zany de hoe tsy lay Jesosy ara-tantara tsy fantatsika araka le nofo tety intsony izy. Fa tsy zay ny zava-dehibe. Raha izay de manjary lay Jesosy mpanao fahagagana fotsiny fatatsika, lay Jesosy zay nokapohana, lay Jesosy nangiry firy, izay fotsiny ihany. Fa tsy lay Jesosy efa nandresy ny fahafatesana, lay Jesosy efa eo amin'ny heriny sy ny fahefany. Raha ohatra ka lay Jesosy ara-tantara, lay Jesosy araka ny nofo ihany de zao voafetra ny toerana, voafetra ny ara-jeografia. Fa rehefa lay Jesosy nandresy ny fahafatesana, niakatra nakany an-danitra ny fantatsika, no fikiritsika, no inotsika de zao zay Jesosy zay de manjary efa Jesosy zay efa manerana amin'ny toerana rehetra, efa manana ny fahefana rehetra, efa mahay zavatra rehetra. Ny havako eto zany de hoy Paoly manao hoe nahay Jesosy arange am'izao vanim-potoana ankehitriny zao de tsy lay tantara intsony ny zava-dehibe amintsika, na ny marimarina kokoa tsy lay Jesosy ara-nofo intsony ny zava-dehibe amintsika, fa izy efa nandresy ny fahafatesana. De tahaka zany koa amin'ny fifandraisantsika amin'ny olona, tsy lay olona taloha intsony ny zava-dehibe amintsika, fa lay olona efa vaovao. Zany hoe tsy lay olona mbola tsy nibebaka, tsy zay ny zava-dehibe amintsika, tsy lay tantara ny fahotany ny tantaraintsika, tsy lay izy mpanota ny zava-dehibe amintsika, fa le izy efa tonga olom-baovao. Ary mahatonga antsika miteny manao hoe ndraindray lay tantaran'le olona foniny izy mbola tsy mibebaka, na ny marimarina kokoa tantaran'lay olona mbola izy tsy tao amin'ny Kristy mitady ditsika. De hoy Paoly manao hoe aizy le olom-baovao jerena, fa aza mijery azy ile olona taloha, le izy mbola mpanota, le izy mbola ratsy fitondran-tena, le izy mbola masika, le izy mbola tsy mamindra fo, le izy mbola sy ny sisa rehetra, iny no ndrandray tadiditsika. Ary na de efa ao amin'ny tompo azy izy, na de efa tonga kristianina ary izy, na de efa mibebaka ary izy, na de efa tonga mpanompon'Andriamanitra ary izy, na de efa hita manao ny asan'Andriamanitra ary de zao mbola tsy eketsika izany. Fa lay izy mbola tao amin'ny nofo ihany mitady ditsika, ary de sarotra amintsika mihitsy ny manadiny, ary mahatonga antsika miteny hoe reny ve de mpivavaka, fantatro tsara iny taloha, reny ve de kristianina, fantatro tsara iny taloha, reny ve de mba manompon'Andriamanitra, reny ary zao ny taloha, reny ve de mba mitory ny filazantsara, zao ara ny fiainana iny taloha, reny ana de ohatr' zao ara ohatry fantatro ohatran'ny pôsiko izy, ndrandray ny tantaraintsika izany. Fefa hoy Jesosy manao hoe tsy mijery olona araka ny nofo intsony isika, tsy mijery le olona tamin'izy tao amin'ny nofo intsony isika, fa izy efa ao amin'ny Kristy. Fa raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy, lasa lay zavatra taloha. Lay zavatra taloha de vetritsika manao hoe amin'ny tenantsika ihany tsika no manao zany, ohatra hoe zaho nandray an'i Jesosy de zao lasa zany lay zavatra taloha. Tsy mieritreritra an'izay intsony aho Jesosy fa efa taloha iny, eo amin'ny fiainako efa taloha iny, efa ao aminao de tsy mijery an'izay taloha zay intsony aho Jesosy fa navelanao heloka. Fa izao tsy rehefa mijery ny tenanao ihany ianao no manao zay, fa rehefa mijery ny namanao koa ianao de tokony manao an'izay. Jereo amin'ny solomasony mahany Kristy azy izy, ka tsy ny fahotany teo alohana, ny fahafantaranao azy teo alohana, ny tantaram-piainany teo alohana ny zava-dehibe, fa izy efa ao amin'ny Kristy. Zay mahatonga amin'ny Paoly eto manantitrantitra tsara manao hoe tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Zany hoe tsy araka io maha olombelona mpanota azy io no ahafantarantsika azy. Raha ohatra isika ka tena ao amin'ny tompo tokoa, dia mijery ny namantsika tsy amin'ny maha araka ny nofo azy,
fa mijery azy araka ny maha olom-baovao azy. Ary io nefa sarotra ho Paoly, sarotra satria nandray aty mafy amitsika ny ahoana moa no anadonoantsika le hoe tadidiko mihitsy iny fa zao ny fiainany taloha, zao ny toetrany taloha, ka na de efa niezaka mafy azy izy, na de efa miezaka mafy azy izy, efa niova azy izy, na efa nadingana visivisy ary izy de zao tsy mety afaka ao an-tsaintsika, ary ny vokatra zay de zao tsy ekentsika mihitsy zay fiovany zay, ary rehefa tsy ekentsika zay fiovany zay de tsy ametrahantsika fitokisana izy, ary rehefa tsy ekentsika zay fiovany zay de manjary tsara itsika mihitsy aza ny fiovam-pony, tsara itsika mihitsy ny fibebahany, ary ndraindray de tenenitsika mihitsy manao hoe tsy marina ny fiovam-pony, tsy marina ny fibebahany, de manjary diso ao anatrehan'Andriamanitra isika, satria manjary mitsara ny fiovam-pony ny namatsika ho tsy marina, na mitsara ny fibebahany namatsika ho tsy tanteraka. Zay mahatonga an' Jesosy miteny hoe zay rehetra ao amin'ny tompo ka olom-baovao de mijery ny namany koa amin'ny solomasony maha olom-baovao azy. Fa raha misy olona ao amin'ny Kristy de efa olom-baovao izy, enao olom-baovao, fa namanao koa zay nandray an' Jesosy zay efa tonga piny de zao olom-baovao koa izy. Any amin'ny andininy hafa de Paoly miteny manao hoe minitsy mahafantatra zavatra eo aminareo angiahy afa-tsy Jesosy Kristy tompo vao omby teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe minitsy mahafantatra anareo ara-nofo aho, fantatro ny fiainanareo, fantatro ny tantaranareo Korintianina, fantatro ny ditranareo taloha, fantatro ny amafisam-ponareo, fantatro ny toetra ratsinareo, fantatro koa ny ifandraisanareo, fantatro ny fanolotsampinareo, fa izao tsy niko tsy jerena tsony zany, fa raha mijery an'izany aho de zao manjary mitsara ny fibebahanareo ho tsy marina, manjary mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra ka mitsara hoe tsy tena marina ny fibebahany ito olona ito, fa saingy zao satria eo aminareo ny hazo fijalian' Jesosy de ny hazo fijalian' Jesosy no hitako, ny hazo fijalian' Jesosy no jereko eo aminareo ve ny hazo fijalian' Jesosy sa tsy eo aminareo? Vao omby tamin'ny hazo fijalian' Jesosy de ao aminareo ve zay Jesosy vao omby tamin'ny hazo fijalian' zay? Ary rehefa zay ny jereko de zao mijery anareo amin'ny maha olom-baovao. Re afaka malala arak'izany ity tsotra masiny ity de tokony mitaona-tsika hanova fijery ny namantsika ary mitaky fifandraisana vaovao amin'ny namantsika. De reto zavatra telo reto ary no ateraka izany amin'ny fifandraisantsika amin'ny namantsika. Raha ohatra ka miteny Paoly eto manao hoe nahy Jesosy arangetsy tsy Jesosy afantatra araka ny nofontsony ny resahanao fa Jesosy efa any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, noho zany ny namanao koa mba janao tahak'izay. De reto zavatra telo rato ary no tsy tokony adononao. Voalohany de zao ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ny fandraisan'ny olona an'izay de manovanao, ny fandraisanao an'izay ho an'ny tenanao de manovanao, manova ny fomba fijerinao ny hafa, manova ny fomba fijerinao ny hafa, ary manova ny fomba fijerinao ny tenanao. Rehefa zay zavatra voalohany, ny fandraisanao an' Jesosy de zao manjary manova ny fijerinao ny tenanao ary manova ny fijerinao ny hafa. Zany hoe jerenao ny tenanao ho olom-baovao, fa izao aza ny tenanao ihany ekenao ho niova, fa ekeo koa fa ny hafa koa de niova rehefa nandray an' Jesosy. Rehefa ao anatin'izay fomba fijery vaovao zay ianao, ao anatin'ny fomba fijery fitiavana, ao anatin'ny fomba fijery fandeferana, ao anatin'ny fomba fijery ny olom-baovao namany, ka manjary olona mitsetra azy, olona mahay mamela heloka, olona mahay mandefitra, raha ao anatin'izay ny ijerenao ny namanao de zay no atao hoe olom-baovao ianao. Fa ny faharoa de zao, eo amin'ny lafiny fifandraisanao amin'ny namanao de zao manjary mifameno aminao ny namanao, ny fijerinao ny namanao olom-baovao tahaka anao de manjary mahatonga anao hifameno amin'ny namanao, mahatonga ny namanao hameno anao ary mahatonga ny ianao hifameno amin'ny namanao. Paoly zany eto manatitranitra manao hoe raha ohatra ka araka ny nofo no hijerentsika olona
de mpifandrafy isika, miady isika satria ny nofo mampiady. Raha ohatra ka mbola mijery olona araka ny nofo ianao, araka ny tantarany amin'ilay lasany fa tsy ilay izy vaovao, de zao lasa mpifaninana aminao izy, adversaire, satria araka ny nofo. Lasa mpifaninana aminao izy, lasa tsy namanao izy fa mety ho fahavalonao mihitsy ary. Fa rehefa mijery azy araka ny fitarian'ny fanamasina ianao, mijery azy araka ny maha-olom-baovao azy, de zao manjary namanao izy, manjary tianao izy, manjary ilainao izy. Afaka malala manova fiarahamonina zany, manjary fiarahamonina mifameno, fiarahamonina mifandray, fiarahamonina miray hina. Zay ny lafiny zavatra faharoa ateraky ty ampianariny Paoly ity. Tsy hoe miova fotsiny ny fijeriko ny namako ka manjary mandefitra aminy a, manjary manaiky azy a, manjary tsy mitsara azy a, fa izao mahatsiaro mihitsy koa hoe ilaiko izy, mahatsiaro hoe mameno azy a, mahatsiaro hoe sambatra manana azy. Fa ny fahatelo zay ateraky ity andinin-tsoratra masina ity dia ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, manjary ivo ny fifandraisantsika zany Jesoa. Manjary eo amin'ny Jesoa no miivo lay fifandraisana. Zay mahatonga Paoly miteny hoe raha vantany vao mijery olona amin'ny alalan'i Jesoa isika, de mijery olona amin'ny alalan'ny fihavanana. Rava ny fampisarahana rehetra, rava zay rehetra mampisaraka, rava zay rehetra mampiady. Zany hoe ny toeran'Andriamanitra zany. Asehony ty adiny tsotra masiny ity de zao manjary miorom-paka eo ampovoantsika Andriamanitra, eo ampovoan'ny fiarahamonina, ka tsy fiarahamonina mifakahala na fiarahamonina mifamonina, fiarahamonina mifandrafy, fiarahamonina mihavana. Satria maty tao amin'ny hazo fijalian'i Kristy, de noravany Kristy ny asan'ny nofo, ka manjary mifampijery isika mianakavy amin'ny hazo fijalian'i Kristy, de manjary tonga mpihavana isika, samy olom-baovao. Riavako malala amin'ity alaka misy omeny ny tompontsika ity ane, ahatsiaro ianao fa efa olom-baovao, ary efa olom-baovao ianao, efa lasa lay toetra taloha, efa vaovao ianao zao, de tsy ianao ihany ny vaovao fa mpiara-mivavaka aminao koa vaovao. De jereo am'zany solomason'ny olom-baovao zany izy ka tiavo andefero isareo fiadanana sy fifaliana anony ny fahasoavan'i Jesoa. Mivavaka sika. Tompo misotranao zay noho ny amin'ny ity mofinaina no menao anay ity, manitsy ny fomba fijerinay, mpiarabelona aminay, ka mahatonga anay tsy maika hitsara, tsy maika nameloka, tsy hevitra ny fibebahanay ho marina ary ny fibebahan'ny hafa ho diso, tsy hevitra ny fiovamponay ho tsara fa ny fiovampon'ny namanay tsy tanteraka. Misaotra Tompo noho ny ampianaranao anay amin'ny teninao, fa zay rehetra ao aminao Jesoa de olom-baovao, vaovao ny fijerin'ny tenany, vaovao ny fiainany, fa vaovao koa ny fifandraisany amin'ny mpiarabelona aminy. Tompo amin'ity alaka misy ity dia manapihana mba hiaina ny fiainam-baovao zahay, hiaina ny maha-olom-baovao, ataovy mpandresy mandrakariva am'ireo fo zahay, am'izay rehetra ataonay Tompo, dia ameno fanambinany zahay, terizy io tetra mandrakariva aminao, ataovy olona mahay mamela heloka. Vavak'izay Tompo ho an'ireo olona manana ady am-panahy, ireo namanay manana ady am-panahy, vavak'izay ho an'ireo havanay manam-pahoriana, mitona-pahoriana, paherezo, atrakao, vavak'izay ho an'ireo namanay marary any amin'ny hopitaly sy trano, ataovy matoky anao. Tendreto zahay miara-miondrika amin'ny hazo fijalianao Jesoa, mianta fandresena, mianta fanambinana, mianta fitahiana, de mitoera aminay Jesoa. Amen.